miarabana ao tokantrano manaraka ny météo raha ny hitantsika amin'ny sary izao io zany ilay rivodoza Batsiray toy izao ny mombamomba azy tamin'ny 3 ora teo dia tany amin'ny 570 sy arivo kilometatra atsinanan'ny Sainte Marie nisy ny fohibeny ary voatsikajy rivodoza mahery izy amin'izao fotoana izao 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora izy mahafaka hatrany amina 70 kilometatra isan'ora tato anatin'ny 20 ora lasa zay dia mikisaka miakandrefana somary avaratra andrefana izy ka nahafaka 90 kilometatra isan'ora raha ny ato anatin'ny andro maromaro avy kosa dia kisaka miakandrefana hatrany zany izy amin'ny ankapobeny raha ny vinalavitra ezaka zany amin'ny tapany faharoan'ny herinandro avy dia manambana ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ity rivodoza mahery ity mbola tsy dia mazava loatra nefa ny toerana mety hidirany antanety entanina manokana araka izany ireo mponina rehetra any amin'ny morontsiraka atsinanana manomboka any analanjorofo ka hatrany Taolagnaro mba hanaraka akaika ny fivoarany ity rivodoza ity raha ny eto antanety kosa indray dia mbola maina ny andro zany amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ary ny mety toetrantsika ho an'ny rapiso dia mipalika ny masoandro zany ho an'ny voatany ny ilany atsinanany nosy ray manontolo mety mandraondraona ny any amin'ny tapany avaratra andrefana ny apitsy-tolakandro misy ny tandrivondraona avinavinaina ipetraka any amin'ny faritry melaky sy ny tapany avaratry ny faritry menabe torak' izay koa ny manodididina ny distrikany Sakara ary koa ny any amin'ny ilany avaratra atsinanana sy ny faritry Sofia ary Diana ny ambiny dia maina hatrany ny andro raha ny maripahana vavinavina no an'ny voatany dia eo amin'ny 7-20 eo an'ny Analamanga sy Vakinankaratra miakatra 30 degré celsius kosa ho any amin'ny Matsiatrambolo ny morontsiraka atsinanana dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 20 ary ny any Andrefana dia mahatratra any amin'ny 7-30 ny atitan'ny Menabe fa ny tendrony atsimony nosy kosa mbola mitoetra hatrany zany ny hafanana miopapana izay mahatratra any amin'ny 70 degré celsius ny maripahana vavinavina andrapitso izay ho an'ny androny talata dia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny faritry Sofia sy Diana ary ny morontsiraky ny faritra Analanjorofo iny mandraondrao ny Melaky sy Bongolava ary ny tapany avaratry ny Menabe izay mety misy tandrivondraona mitsitokotoko ihany ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny maripahana vavinavina amin'izay talata izay misy fidinana kely ho an'ny voatany tsy dia mihesika firy kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray midina hatrany amin'ny 30 degré aloha zany ilay maripahana tany amin'ny tapany atsimony nosy iny ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy raha ny toetrandrontsika ho an'ny alarobia dia misy hatrany ny tandrivondraona avinavinaina ipetraka any amin'ny tany Melaky sy ny faritry Menabe torak' izay koa ny any amin'ny tany Boeny ny tapany avaratra na ny tendrony avaratry nosy ihany koa dia miandry tandrivondraona amin'izay andro ny alarobia izay hatrany ny ambiny dia maina tanteraka hatrany ny andro raha ny maripahana dia eo amin'ny 17-20 degré eo ny voatany raha ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia miovaova hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripahana hitany amin'ny tapany atsimo hatrany moa zany misy an'izay mafana indrindra zay atao anatin'ny 3 andro avy izay ny météo tsika tamin'ity androany ity raha pisindray fotoana manaraka veloma.